Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Iondrika ivavakintsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masino, ataona ny tsy saotranao manoloana ny fitiavanao. Ataona ny tsy akasitraka anao manoloana ny famindraponao satria maraina vaovao indray no velarinao anay androany voalohan'ny volana Jona. Hery lehibe ho anay izany fahatsapana fa andro vaovao, volana vaovao, taona vaovao ihany koa no iarahanay aminao isan'andro. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra fa velona hatrapamonjeny ary dia marina loatra ny hiran'ny mpanao salamo hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary aiza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Ataona ny fanadinoana ny fitahiana izay omenao anay, Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Androany dia velarinao eo anatrehanay indray, so marain'izao ny afatra tianao hiaina anay amin'ny fanarahana anao. Vangio ny fanahiny tsirairay aby Jesosy, alavorary, ampiaiky ary indrindra katoy ny afatra izay ambaranao aminay. Fa matoky koa aho fa ianao le Andriamanitra velona no andidy an'ny Satana tsy hanan-kery hanapahefana amin'ny fahefany tadom-panapotehana ny connexion. Fa matoky anao lalandava izay Jesosy, fa Andriamanitra mahery le Andriamanitra alavorary ny zavatra rehetra. Ko mitenena Jesosy amin'reto vahoakanao fa miaino izay mpanomponao. Amen. Dia mbola mpitiavana trandriavana no anonana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny boky Samuela voalohany, toko 17 andiny 5 ka hatramin'ny 7 no vatsim-panahy nomeny Tompo antsika androany. Samuela voalohany, toko 17 andiny 5 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Aroy ny lehilahy amin'ny Israely. Efa hitanareo va io lehilahy miakatra io? Iaika ny Israely no iakarany. Koa izay lehilahy mahafaty io dia ataony mpanjaka manan-karebe vava ary dia omeny koa ny zanam-bavy ho vadiny sady tsy hampandoavy ketra amin'ny Israely ny taranandrainy. Aroy Davida tamin'ny olona teo anilany. Ahoana sy ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty io Filistina io ka mahafatondro maso ny Israely? Fa zinona moa i Filistina tsy mifora io? No dia tsy aiky ny miaramila an'Andriamanitra velona? Ary ny olona namaly hoe izany ka izany no atao amin'izay lehilahy mahafaty azy. Amen. Anio isika ry havana dia saina mba hanetsika ny herin'Andriamanitra ary hampiakatra ny finoantsika. Fantatsika loatra tokoa ry havana fa amin'Andriamanitra azy dia manana ny hery sy fahefana feno izy, manana ny fanapahana ihany koa izy, ary noho izany dia afaka mandidy ny zavatra rehetra eto amin'ity tontolo ity misy antsika ity. Afaka mampiseho ny heriny sy ny fahefana izy amin'izany. Tsaroantsika tsara Jehovah Andriamanitra raha nandidiny moka, ny lalitra, ny rano tonga rà, ny avandra sy ny sisa, ary nandidiny ranomasina isokatra, ny vatolampy amoaka rano, nandidiny mana sy ny papelika ihany koa sy maro samihafa. Mbola nandidy ireo fitahiana izay voatanisa ao amin'ny Deutéronomie ho anao ihany koa Jehovah. Ary ny mpanao salamo aza nge dia nilaza fa nandidy ny famindrapon'ny Andriamanitra ary nandidy ny anjeliny ho eo aminao. Ary any amin'ny Amosa dia nandidy ny hanovanana ny zanak'Israely hatrany Andriamanitra. Ary Jesosy angy koa ange dia hitantsika fa nandidy ny rivotra, ny orana, ny demonia, ny aretina maro samihafa ihany koa. Izany rehetra izany ry havana dia marika fa tsy nisy izay tsy nanaiky ny hery sy ny fahefana anan'Andriamanitra ny zavaboary rehetra. Raha fitiny izany
dia azon'Andriamanitra didina ho tonga eo aminao izany izay zavatra iverinao fa tsy posibla ho tonga aminao izany. Saingy izao mila takatry ny finoanao hoe hatraiza marina ny fahefana sy ny herin'Andriamanitra mba hanapahany izany zavatra izany. Eto Davida dia manontany hoe inona ngeno no atao amin'izay lehilahy izay mahafaty an'io Filistina io e? Dia hoy ny valiteniny azony hoe izay lehilahy mahafaty io Filistina io dia ataony mpanjaka manan-karebevava, ary dia omeny koa ny zanany vavy ho vadiny, sady tsy hampandoavi-ketra amin'ny Israely ny taranadrainy. Ary dia fantatsika ny tao an-tsain'i Davida ka hoy izy hoe zinona moa i Filistina tsy mifora io no dia iaiky ny miaramila velona. Fa maninona no nanana izany fahatsapana izany Davida ry havana? Satria fantany ny hery efi ny tokony ho vitan'Andriamanitra. Ary teto Davida dia nanetsika ny herin'Andriamanitra izay tao anatiny, nampiakatra ny finoany an'Andriamanitra izy. Tsarotsika tsara ry havana fa raha vao nasorany Samuela ho mpanjaka Davida dia niditra tao aminy fahafahany Jehovah Andriamanitra. Ary tamin'izany andro dia hitahitany Davida ny Goliata io tsy hoe ho lasa vadiny zanakavavy mpanjaka na ho lasa mpanankarebevava no ihany, ka na ity tondra itsehatra intsony hatramin'ny taranaka izay samy tsara daholo izany no natonga ny Davida hiditra an-tsehatra hiady amin'ny Goliata, fa niditra tao anatiny io fampanantenany ireo dia nanetsika ny herin'i Jehovah tao anatiny izy mba tongavany ireo tao aminy, nampiakariny ny finoany Davida. Androany ry havana, inona no programanao sy ny vinavinanao? Inona no etahitanao sy andrasanao fatratra an'Andriamanitra? Ary inona no tianao tsy hisy intsony eo amin'ny fiainanao? Aretina ve? Sa fantrana? Sa olana? Sa aretina ara-pitiavana ny tokantranonao? Fa izay rehetra ao anatinao, aoka netsika ny herin'Andriamanitra ianao. Ampiakaro ny finoanao taka nanitsihany Davida ny herin'Andriamanitra nanoloana ny Goliata, ka nahatonga azy tsy hijanona ho isan'ireo mpitanisany tombontsoa ny sasany fotsiny, fa mitondra azy ho amin'ny fandresena mahatretrika. Nisy fotoana ry havana efa ntaonany maro izay lasa ny mpangalatra tao anaty fiarako ny volan'olona milina fanaovana solonify sy ny rakitry ny sekolelady izay ho arotsako any amin'ny banky. Fa teo no nanetsehanay vady ny herin'Andriamanitra mba hitanay vola anoeranay izany volabe izany. Fa milaza aminao fa nahetsika tamin'ny vavaka ny finoanay vady ary dia tsy hitahita akory fa feno ny vola rehetra. Ry havana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anonako anao hoe andidiny fitahiana ho tonga ao aminao Jehovah, andidiny fahalasitranana ho anao Jehovah, andidiny hery sy ny fahefana ho anao Jehovah. Fa izao kosa jereo ny tantaran'i Josefa, fa tsy tonga teo amin'ny vetivety akory ny fahatanterahana ny zavatra ngeza, fa mbola nandalo lalatsarotra aloha izy, namidy, nandalo fakapanahy, nigadra, kanefa dia tanteraka foana izay efa nandidin'Andriamanitra ho azy. Davida koa ange tsy hoe naharesy dia nilamina tanteraka, fa mbola nandalo fanenjehany Saoly indray izy, ary tonga mpanjaka izy dia mbola ady maro no natrehany, fa nanetsika ny herin'Andriamanitra lalandava izy mba ho mpandresy teo amin'ny fiainany. Ianao koa ry havana, ninona asanao etseo lalandava ny herin'Andriamanitra, fa tsarovy fa tsy tonga teo ampelantananao nge io 1 euro io raha tsy izy Andriamanitra no nandidy aniny
ho tonga eo an-tanantsika. Mpanao asa tanana ianao, mpivarotra ny asanao, tsaro fa namelatra entana sady manetsika ny herin'Andriamanitra ianao. Dia iny herin'Andriamanitra iny no manetsika ny sain'ny olona efa voafidiny mba hividy entana eo aminao. Io izany dia tahaka nandidin'Andriamanitra ny goaka iray dia tsy tonga teo am-pelantanan'ny Eli ny sakafo raha tsy nisy izay fandidihina nataon'Andriamanitra izay. Ary tsy tsaroantsika tokoa va raha nifanena tamin'ilay ankizy vavy nanafanay mahavaly i Paoly dia sosotra izy ary nitodika ka nanao tamin'ny hoe fanahy hoe mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho ivoaka, dia nivoaka tamin'izany ora izany indrindra izy. Ratsorina riavana dia nampiakatra ny finoany ary nanitsika ny herin'Andriamanitra i Paoly. Misy herin'Andriamanitra ao anatinao riavana, misy fahefana ao anatinao, misy ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao. Riava malalo amin'ny tompo, etseo izay herin'Andriamanitra izay ka mandidi izay tianao ho tonga ao aminao. Betsaka ny manana finoana riavana, maro no milaza fa mino saingy, vitsy ny manetsika ny herin'Andriamanitra dia ny mampiakatra ny finoana. Riava malalo amin'ny tompo, ianao raha vao miditra ny varavarana manomboka anio dia mandidi ny fitahiana hiara hiditra aminao, mandidi ny fankatiavana, mandidi ny fifanajana, mandidi ny fifaliana, mandidi ny fitiavam-bavaka sy ny etaeta ara-panahy. Eny mandidi ihany koa ny fidiram-bolanao sy ny zavatra rehetra mahatery anao ho afaka aminao. Fa raha tsy andidy ianao iza indray no andidy anao, fa miandry an'izany Jesosy tompontsika. Amen. Ivavakintsika riavana. Dia raha Lazara voninahitra trano atolotra ianao ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay, lay Andriamanitray, lay tianay, lay efa tsy nitsahatra mandidy ny fahatsarana ho aminay sy sa-tokantranonay. Misaotra anao feno zay ny amin'izay rehetra fitahinao, misaotra anao zay ny amin'ny hafatrao satria androany ianao dia nampatsiahy anay fa tokony hanetsika isan'andro lay finoana atao anatinay izay. Tokony hanetsika isan'andro ny herina ho atao anatinay ianao. Fa mazana tokoa manko, tomatory izay miandry anao hetsika ka tsy hanao ninonino, fa ny hafatrao androany. Manana hery atao anatinay ianao Jesosy, manana hery atao anatinay ny fanahinao Jesosy, manana hery atao anatinay ny finoana ianao. Azahoanay hanetsika indray, hampiatra azy zavatra rehetra miatra aminay. Ary zany indrindra no angatahako aminao, ny andidinao ny fahasoavana sy ny fitahiana ihany ho andray rehetra mandre zao afatrao izao. Ka namarinanao ny tsodranomasina ka hitenenanao aminazy tsirairay hoe tsy efa nandidy anao va mandehana amin'izao herinao zao, fa zaho mombanao mandrakariva mandra-pahatonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Tahaka nombako ao Mosesy no anombako anao, tsisy ajanona anao amin'izay rehetra alianao. Tsaro fa izao Jehovah no miteny dia ho tanteraka izany. Misaotra Jesosy eo, atolotra ianao ny dera sy ny anjara ny voninahitra, ary raiso ny seza fiandriananao ato anatin'ny fonay, fa ny fanimpony, ny fitahiny, ny fanekenanao Jesosy, ary tsay aminay isan'andro mba hifampiray amintsika amin'ny asa ataonay hanomponanao. Misaotra fanahy masinao. Alleluia. Amen. Dia mirary soantsika menakavy ry havana, ny tompo ombantsika lalandava. Ho tahina tokoa isika. Amen.